Androano dia andro manandanja sy andro sarobidy ary andro tsy manampaharoa ho an'ny tavoahangy ovivy sy ny rano ovivy satria feno 5 taona ny ovivy. Mankalaza ny faha 5 taona ny ovivy tamin'ny 790 no namoahana azy voalohany ary mahatratra ray alina sy ray hetsy tavoahangy isan'andro ny famokarana ankehitriny izay any Andranovelona izay misy ny loharano hakana azy. Rano velona tokoa ary tsy ho rano maty mandrakizay noho izany dia ho ela velona ianao rano velona ary indrindra miakarama avondrindra reo ovivy ary mifalifalia fa feno 5 taona anio ianao. Izay ato anatin'ity chaîne ity moa dia faly miarahaba ny ovivy sy ny tavoahangy ny ovivy izao nahatratrarany 5 taona izao. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra antsika foana abonné ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo indrindra azadino ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohany herisoantsika amin'ny ventin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Inona ny vaovao, inona ny malaza, izany moa ny zavatra izay ho resantsika ato. Ny tany Amorombe moa dia tsy mitovy ny fizarana vary ka ny savorivory ny vahoaka. Vary iray gony sy tapany isan-tokantrano fotsiny no azony ireo mponina Amorombe raha toa ka 3 gony no nampanantenana azy ireo taorian'ny fandalovany ireo rivodozany ifanesy tao Morombe. Misy amin'ireo fokontany sy kominina sasany ao amin'ny distrikan'ny Morombe anefa no nahazo hatramin'ny 3 gony isan-tokantrano raha ny fitarenany ireo mponina nefa ny kominina Morombe ihany no mahazo iray gony sy tapany isan-tokantrano ka mampitarena azy ireo ny tsy fitoviana misy eo amin'ny fisitrihana ireo vary ireo. Tsy mazava ihany koa ny fomba nizarana ireo vary ireo. Misy ny olona hita fa marefo nefa tsy tafiditra ao anaty listra ary ireo izay tsy tokony hisitraka izany no lasa mahazo. Marina fa fanampiana avy amin'ny mpamma ireo vary ireo raha ny loharanom-baovao. Izany moa ny mikasika ny zava-misy tany Morombe sy ny fitarenany ireo olona tany Morombe mikasika an'ity fizarana vary ity raha araka ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejy izay mitondra anarana hoe ny vaovaon'ny Kolo TV. Koa dia zareko ampitiavana aminareo rehetra ato satria anisan'ny zavatra tsara ho fantatra izay ary anisan'ny zavatra izay tokony ampahafantarina ihany koa. Rehefa volazantsika moa ny mikasika an'izay dia ndeha harisika hilaza ny mikasika an'ity anankiray ity indray. Ity anankiray izay asiantsika resaka ity moa dia resaka tranga nalozam-pifamoivoizana. Izy ity moa dia loharanom-baovao izay hita navoaka ny fifaliana Ranaivoarisoa. Koa dia tsy maintsy zaraina satria anisan'ny zavatra ny tranga tao a Madagasikara. Nisy olona tapatongotra no nilozam-pifamoivoizana indray teny Mandroseza. Nisy camion sy fiarakely iray hafa ary moto nifandona teny Mandroseza raha araka ny loharanom-baovao. Mbola tsy fantatra hatreto izay antony nahatonga ny loza ary mbola andrasana ny fanampim-baovao. Araka ny hita dia nisy ny naratra mafy ary misy mihitsy ny tapatongotra. Izany moa ny zavatra nisy sy ny zavatra nitranga teny Mandroseza ny mikasika ny lozam-pifamoivoizana izay nisy olona tapatongotra. Ireto sary hitantsika ireto moa dia ny sary tamin'izany lozam-pifamoivoizana izany koa dia zaraina aminareo. Ity zavatra anankiray izay ho lazaintsika ity moa dia anisan'ny tranga sy tantara hafakely. Tsy hay moa ny fomba entina hilazana an'ity tranga ity. Atao hoe tranga mampalahelo izy nefa toa tsy mampalahelo ihany ary atao hoe tranga mahatsiravina izy nefa toa mahasadekitra ihany. Izy ity moa dia loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejy ny CRJN Antananarivo koa dia zaraiko aminareo. Toy izao moa ny soratra sy ny fanambarana izay nataon'ity pejy CRJN Antananarivo ity. Ndry nenty ka fanampoka ny vadika herisetra ilain'ny Krasy Mangina. Hoy ny pejy CRJN Antananarivo. Posta avancé ambo manambola hoy izy lasa ny zalahany Krasy Salaintiny lery.
Raha ny zavantranga hony dia nitsangatsangana tao andresoratra ireto mpifankatia lehilahy sy vehivavy kely ireto mba namonjy toerana mangina. Tampoka teo dia nisy nanindaka sady nidaroka any ilay vehivavy noho ny fiaraha-mientany fokon'olona sy ny zandaro posta avancé ambony manambola izay tonga haingana anefa dia voasambotra ilay tovolahy izay efa namadika ankanjo mba tsy ho fantatra. Tratra teny amin'ny ihany koa ilay barapince namelezany an'ilay vehivavy rehefa voasambotra ingiavo ny laza fa tsy niekitrehitra ny hanindaka azy roa kely izy saingy narary loatra ny fony nahita ilay foravera par silence eny antsandrin'olon-kafa. No tiaviny mangina foana ilay vehivavy araka ny fitantarany dia efa notsoriritiny hatry ny ela ity anjely kely ny fony ity saingy tsy mety zakany satria mbola tsy nivaky ny tao ampony mivantana izy fa nitazandavitra ho mpakafy fotsiny. Raha araka ny loharanom-baovao moa dia avy any Anosy Zato moa io raha namana io kanefa any ambony manambola no nanadala ny fony sy ny sainy ka lasa nampanaonao foana azy. Manoloana io tranga niseho io moa dia naneho ny heviny ary nanambarany fanehoan-kevitra tao anatin'ny pejiny moa ny peji CRZN Antananarivo fa ny fitiavana ny tsy mampigadra ho ity peji ity fa rehefa tia dia gadran'ny fitiavana saingy ny fanendahana miampivony sy ny herisetra kosa dia mahavoasazy ka rehefa natolotra ny fitsarana ny raharaha dia voatazona amponja vonjimaika eny Antanimora ingia kely. Izany moa ny zavatra nitranga mikasika an'ity tantara somary hafa kely ity koa dia zaraiko aminareo hatrany. Ny horesantsika na hoe asiantsika resaka manaraka indray dia any Ambohimanga Antsirabe simba ny volo toy ny vary antanety vokatry ny havandrabe nirotsaka tany antoerana ny andro alarobia 2 aprila tamin'ny 2 tolakandro tany Ambohimanga Antsirabe. Ireto sary hitantsika ireto sary zaraiko ireto moa dia ny sary fanehoana ny amin'izany havandra izany izay nirotsaka tany amin'ny Ambohimanga Antsirabe iny izay miteraka fahasimbany volo toy ny vary antanety. Rehefa avy niresadresaka sy nilaza ny mikasika havandra izay niseho tany Ambohimanga Antsirabe iny moa isika le ary isika hilaza ny mikasika an'ity olona anankiray ity sady ity raha teo mono amaramparanansika ity video anankiray ity raha matoa ity moa dia matetika zarainay ato satria anisan'ny tena mahafinaritra anay foana ity raha matoa ity ny zavatra rehetra ataony ny fihetsika rehetra izay avokany ao anatin'ny tambanjotra dia mahafinaritra daholo atako angamba rariny loatra raha toa ka mizara ny mikasika azy matetika izahay. Izy ity moa dia senatrice tsy haiko asa nareo mba mahatsikakitra fa tena mahafinaritra ity raha matoa ity. Raha mahatsikakitra manko ianareo dia mitovy ny zavatra tsikakitra atsika fa raha tsy mahatsikakitra ianareo dia hafa mitsy izany zavatra tsikakitra anay izany. Fa ity raha matoa ity dia rehefa miteny dia voromanga ary izy dia anisany mahay ireo zavatra rehetra ireo. Ary anisany mampiavaka azy dia mandakandaka be ao anatin'ny fanehoan-kevitra na hoe tohan-kevitra. Tompoko vavy izy tompoko lahy zay ihany koa no namarana ny videontsika koa dia mankasitraka anareo na vitana hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy tsy mijanona antsenka hiato zay fa tsy ataony lava ny resaka tsy halavianay ny resaka ametra veloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.